eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana izay trano dia nakatoavin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni zany ny fanangonakevitra sy ny tolokevitra fanovana ny didy amandalana momba ny fifidianana foto-kevitra telo lehibe moa no mamaritra izay tolokevitra izay manazava ny filoha-lefitra ny seni Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Ny fototra ny aingana zany ny foto-kevy lehibe izay nandrafetana sy nakatoavana farany anio tahirin-kevitra anatsarana ny lalam-pifidianana eto Madagasikara io dia ireto telo ireto. Voalohany aloha dia ny fototra tamin'ireo hevitra narosony mpandray anjara tamin'ireny atrikasa nanerana Madagasikara reny ny fototra ny aingana. Faharoa dia noezahana mba tsy hifanohitra amin'ny lalam-panombenana sy ny soatoavina malagasy. Ary ny fahatelo dia mba nezahana ihany koa mba tsy hanalavitra loatra ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny sehitry ny fifidianana. Ny hotohiny zany zao dia hatolotra an'ireo lehibe ny androm-panjakana ireo antotan-kevitra ireo miainga avy any amin'ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre, ny filohan'ireo antenimera sy ny any amin'ny fitsaranavy momba lalam-panombenana. Aorian'izay dia hatsangana ilay antsoina hoe groupe de travail interinstitutionnel izay hotariny eo anivon'ny prime ministre sy ny eto anivon'ny seni, ary hiasa mandritry ny 2 volana io groupe de travail interinstitutionnel io. Io zany no hamadika n'ilay antotan-kevitra ho lasa tena volavolan-dalàna sy volavola didim-panjakana. Dia any amin'ny faha 2010 ny volana aprily any hoany no eritreretina fa ho vita ny asan'io voamera iraisan'io. Rehefa vita ny asan'io voamera io dia miverina aty amin'ny seni amin'izay ireo tena volavolan-dalàna sy didim-panjakana ireo dia atolotra ny gouvernemanta sy ny antenimera mba ho lanina, ho lalàna sy ho avoaka ho didim-panjakana. Tiana zany ny manamarika fa tsy nisy ny fitsabahana avy any amin'ny sehatra raisam-pirenena na avy any amin'ny sehatra hafa fa ny seni sy ny mpiara-mobonantoka aminy malagasy no nandrafitra sy mitondra ny hevitra rehetra ao anatin'izany antotan-kevitra zany.